Ho aminareo any havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Manafaka ao amin'ny Kristy ny batisa. Manafaka ao amin'ny Kristy ny batisa. Ny mofinainantsika an'io Galatiana 5:5 ndiny 2 hatramin'ny ndiny 9 no manazava amintsika indray fa manafaka ao amin'ny Kristy ny batisa. Misy mpampianatra hafa zay nampianatra ireo fiangonana tany Galatia fa ireo zay tsy jiosy kanefa tonga kristianina dia tsy maintsy foraina aloha. Nanao ezaka ny apôstôly Paoly amin'ny fampianarany rehetra amin'ny boky Galatiana manontolo manazava fa tsy ny famorana no andraisana ny famonjena, ary mifanohatra amin'izany mihitsy aza no lazaina eto amin'ity mofinainantsika ity fa raha toa ka voatery tsy maintsy ho foraina ireo zay tsy jiosy tonga kristianina dia voatery hanaraka ny lalàna manontolo izy ireo, satria tsy ampiarina amin'ny apahany mantsy ny lalàna. Arak'izany dia tonga fangejana ho azy ny fanarahana ny lalàna. Tsy manafaka zany ny fivavahana kristianina, tsy manafaka zany ny fanantonana ny tompo, fa vao maika tonga mangeja. Misy fotoana aza tena tenenin'ny apôstôly Paoly mihitsy fa tena fanandevozana ara-panahy mihitsy no mahazo raha toa ka voatery tsy maintsy hanaraka ny lalàna, raha toa ka voatery tsy maintsy ho foraina indray. Zany nahatonga ny apôstôly Paoly miteny mihitsy ny hoe ry Galatiana adala. Averimberina atao amin'ny boky ny Galatiana zany. Ary hitantsika ihany koa fa miezaka ny apôstôly Paoly manazava fa ny fanarahana amin'ny tompo dia mitondra fanafahana, satria Kristy mpanafaka. Zany hitantsika amin'ny andininy voalohany manao hoe ho amin'ny fanafahana no nanafahany Kristy antsika ka tomoera tsara fa aza mety ho azin'ny zuga fanandevozana intsony. Averimberiny apôstôly Paoly tenenina fa efa nantsona ho amin'ny fahafahana ianareo. Aoka zany fanafahana zany tsy hoentinareo anaraka ny nofo indray. Rehavako malala ao amin'ny tompo mazava arak'izany fa manafaka fa tsy mangeja. Ny batisa kristianina dia batisa mitondra ho amin'ny fanafahana fa tsy batisa antery, tsy batisa noho ny lalàna, tsy noho ny amin'ny hoe tsy maintsy atao dia atao, tsy noho ny amin'ny hoe satria ny zanakay mianatra any amin'ny école confessionnelle na sekolim-pinoana dia mitaky ny certificat batisa ny sekoly dia tsy maintsy atao batisa le zaza. Tsia, raha izany no hitondrana ny fanaovana batisa dia mbola batisa mangeja sy mamatotra ihany ary manandevo izy. Fa ambara kosa rehavako malala fa tena fanafahana ao amin'ny Kristy, ilay Kristy mpanafaka izay nanafaka tamin'ny fahotana, nanafaka tamin'ny herin'ny ota, manafaka tamin'ny tsy fahalalana rehetra. Zany no tombontsoa entin'ny batisa, entin'ny fanarahana an'i Kristy. Arak'izany tsy ny lalàna izay mangeja intsony no hifehy atsika, tsy ny lalàna izay mamatotra atsika indray no mifehy mpino, fa ny fahasoavana izay mitondra fanafahana ao amin'ny Kristy. Ary zany raha teo no sata mifehy ny batisa amin'ny mahafahasoavana hita maso azy. Fahasoavan'Andriamanitra ny batisa, arak'izany dia fanafahana ny mino vita batisa no tanjon'ny batisa raha teo. Afaka tamin'ny izay lasany taloha
afaka tamin'izay nahajentilisa azy, afaka tamin'izay nitoerany tamin'ny fahotana, afaka tamin'ny izay namatorany lalàna azy. Zany no fiainan'ny olona vita batisa. Arak'izany dia tena mitondra faravoravoana sy fifaliana lehibe ho antsika ny fanaovana batisa, satria manafaka antsika ao amin'ny Tompo. Tsy diso azy zany ny hoe famorana na ny tsy famorana, fa lay izy mitondra ho amin'ny famatorana na ny fangejana indray no tsy napety azy. Ary tahaka izany koa rehefa vita batisa ny zaza, tsy mandeha ho azy akory na tamin'ny fahazarana no anaovana ny fifaliana ao aorianany batisa, anaovana fety ao aorianany batisa, fa ny olona rehetra izay nahatsiaro fanandray ny fanafahan'i Kristy no mifaly ao amin'ny Kristy. Indray manko mifanohatra ihany ny fifaliana ataontsika sy ny fahasoavana raisintsika ao amin'ny Tompo, ny fanafana omen'ny Tompo ho antsika. Zany hoe averina zany fa ny olona izay nandray ny fanafahan'i Kristy, na tsiaro mandray zany fanafana zany, dia mifaly ao amin'ny Kristy, fifaliana ao amin'ny Kristy no tanterahany vita batisa. Dia nampatsiarovana antsika teto ary androany fa manafaka ao amin'ny Kristy ny batisa. Ao amin'ny Kristy no manafaka antsika amin'ny zavatra rehetra, ny amin'ny fahasoavana izay raisintsika eo anatrehana Andriamanitra. Dia mampahery antsika rehetra hatrany ry havako amin'ny finoana sy amin'ny fankatoavana an'Andriamanitra rainy Jesosy Kristy, ilay mpanafaka antsika. Dia n'Andriamanitra ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika ry havako. Tompo, misaotra anao zahay fa tsy nofatorany zavatra hita maso hanameloka na hitsara anay, fa fantatray fa ao amin'ny Kristy dia fanafahana no antony ny antsoina ao anay. I Kristy raha teo no mpanafaka, ka nidera sy nilaza ny voninahitra ho anao. Misaotra anao zay afaka mitondra eo anatrehanao ny fisentony fonay, ny etaetan'ny fanahinay. Fantatray fa Andriamanitra miasa mahery ianao, ilay nanokatra ny lanitra, nampitsiry ny tany. Dia ianao ihany koa no antenainay hijery ny fiariana izay ataony tsiraray avy, ny asa tanana, ny varotra izay ataony, ny anambinanao azy amin'ny asa fitediavana samy hafa. Ankininay sy apetrakay ampelantananao reny rehetra reny, fa matoky izahay fa momba anay ianao. Ankehitriny ary Tompo, dia ataonay sy angatanay amin'ny anaran'i Jesosy zany vavaka izany, ilay Andriamanitra inonay fa miaino anay amin'ny fotoana rehetra. Ho anao midera sy nilaza ny voninahitra. Amen.